Very indray ny alatromby any amin'ny faritra Tsimonosy. Ny zoma farany teo mpitandro ny filaminana roa no maty am-perinasa radala 13 ny lavon'ny balan'ny zandarmaria tany Atsimo. Maro anisy ary efa manana fitaovana mahery vaika andalo mihoatra n'ireo zandary efa misy mpandimby azy ihany koa iremena bila raha ny fanazavana nentin'ny lehibe ny tamazoriny zandarmaria pirenena ny androany. Famatsiana herinaratra eto Madagasikara ny 25 ny famokarana herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina fa tsy nandekaleka. Nijery fotony zava-misy tany fotony ministry ny Angovo tamin'ny farany herinandro ity amana ny olona tsy fahampiany herinaratra sy ny fahatapahan-jiro eto amintsika. Tato anatin'ny enim-bolana tranga iray no tratra nanao osika taratasy ny fiara efa tonga ny fitaovana vaovao ampiasaina amin'ny fanontany ireo permis de conduire biométrique mikasika ny fanomezana larina vaovao niditra tamin'ny larina TBD ny centre d'immatriculation nanomboka ny talata lasa teo. Ny andindinin'izay avy hatrany. Tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, inona vaovao fandehaisana zany? Manahoana andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo vaty koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona renao ny mendo bisety miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry zao misy point de recharge Canal Plus raha vao mahita ray ohatran'io dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Zany rehefa mandovoly eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivo ny taremarika 400 eo amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraka ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao ale Manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao réabonnement Canal Plus. Ankafaliana trano tombo kilasy sombo vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'izao takariva izao ampanajana no hiarabananao sy hanasananao anaraka ny fampahalambo avao eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny dia ny filoham-pirenena any ivelany avy hatrany no anomboantsika ny fampahalambo avao amin'ny tiariva ity androany sy rahampitso no antanterana ny fionana tampony fa 430 ireo filoham-panjakana mikambana eo anivony ny vondrona SADC ao Victoria Falls any Zimbabwe. Ny alakamisy fa 4 aogositra farany teo ny delegasiona malagasy no tariny ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina mivady no niala teto Madagasikara monjy izany. Tao anatin'izany delegasiona izany ny Général Didier Paz, sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena, ny ministry ny varitra Narson Rafidimanana ary ny ministry ny raharaham-bahiny Arso Lala Razafitrimo. Tanjona amin'ity fionana tampony ity ny ametrahana paikady mpampandrosoana ho an'ireo firenena eo anivon'ny SADC ho an'ny 5 taona manaraka izay hoentina hodinina amin'ny firenena mikambana ao anatin'ny tanjon'ny taona fahatelo. Fa eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana kosa indray miverina indray ny alatromby any amin'ny faritra Tsimonosy ny zoma farany teo mpitandro ny filaminana roa no maty am-perinasa raha dahalo 13 no lavon'ny balan'ny zandary tany Amboasary Atsimo. Maro anisy ary efa manana fitaovana mahery vaika ny dahalo mihoatra amin'ireo zandary efa misy mpandimby azy ihany koa iremena bila amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana no entin'ny lehibe ny etamazoriny zandarmaria pirenena ny Général Rasluf Lumaine Fidèle androany. Ankilany no tanina vonjimaiky ilay pastera sy ny sakaizany voalaza fa tomponantoka tamin'ny famonoana ilay zaza efa taona tany Sambava fanadidiny. Alatromby indroa miataona no nitranga ny zoma farany teo tany Amboasary Atsimo. Tany amin'ny 520 kilometatra mialana Amboasary Atsimo, dahalo maherin'ny 20 nitondra basimborona no nanangalatromby 50. Ireo groupe d'intervention napetraky ny groupement Anosy izay ahitana zandary 520 feheziny manamboninaitra no nanaradia ireo dahalo niaraka tamin'ny fokon'olona.
raikitra ny fifandonana ka dahalo 3 no maty ary 10 tamin'ireo 50 no tafaverina tamin'ny tompony teo no eo. Tao amin'ny kominy Mahaly kosa distrika Anamboasary Atsimo hatrany dahalo maherin'ny 100 nitondra kalaknikov 2 sy masy 36 iray indray nangalatra omby maherin'ny 300. Dahalo raindahiny isan'ny ekipan'ny Remenabily antsoina hoe Celestin Levato no fantatra fa nitarika izany. I Remenabily izay voalaza fa maty volana vitsy lasa izay. Amin'izao fotoana izao zany alevina Remenabily dia mila omby eo amin'ny 100 ndevenana azy dia fahitana azy zany reto alatrombo anankiroa nafatesan'ny namanay reto dia anatiny fangalana omby andevenana ny Remenabily. Ny fanampian'ireo zandary 4 tao amin'ny poste avancé tao amin'ny kominy io tamin'ny fanenjehan'ireo dahalo no nahafaty ny komandany Bourgadiny Tsivory, Iasy Zafinandro sy ny mpiara-miasa aminy ny GP2 Mananiraka Barjean. Fitaovan'ny mpitandro ny filaminana maro ihany koa no lasan'ireo dahalo. Kalaknikov anankiroa, ray amin'le Monavy aby dia ray amin'le lefa lasany zareo miaraka amin'ny munition 50 miaraka amin'ny grenady offensive anankitelo miaraka amin'ny pleta anankiray anaty mangarara mihitsy nolazaina anareo an'izay tsy hoe ampitahorana ny vahoaka na inona fa izay ny zava-misy. Mitombondray araka izany ny fitaovana ny ampelantanan'ireo dahalo. Efa nahazo fankataovana tamin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny opération coup d'arrêt andiany faharoa, saingy mbola tsy ambaratelo ny paikady hoenty mantanteraka izany raha nambarany avy anivo ny Gendarmerie-pirenena androany. Mahakasika ilay raharaha famonoana zaza efa taona tany Sambava kosa efa niakatra teny anivon'ny fitsarana ny raharaha no tanànamponjavonjy ilay pastera sy ny sakaizany voalaza fa namon'ilay zaza. Torak'izany ihany koa ireo olona 770 tamin'ireo 300 niakatra fitsarana noho ny fandorana ny Bron Gendarmerie-pirenena tao ampanefena Voemara. Raha tsy hivina noho tsy fahitan'ny fokon'olona ilay pastera sy ny sakaizany no kasain'izy ireo atao fitsaram-bahoaka no antony nandorany Bron Gendarmerie tany an-toerana. Pejy efa kosa indray niena ny fanaovana osika ireo taratasy ny fiara hatramin'ny nampiasana ny carte grise biometrika. Tato anatin'ny 9 bolana tranga iray ny tratra. Efa tonga kosa ny fitaovana vaovao ampiasaina amin'ny fanontany ireo permis de conduire biometrika mikasika ny fanomezana laharana vaovao niditra tamin'ny lalana TBD ny centre d'immatriculation nanomboka ny talata farany teo. Sitraka Ravony Arsan. Laharana misa 300 ka hatramin'ny 700 isam-bolana eo no avoaka ny centre d'immatriculation hatramin'ny fiandohany ty taona 4 sy 20 ity. Raha ny antotanisa ny isa 770 amin'ny 700 ireo fiara fampiasa amin'ny andavanandro nahazo laharana vaovao. 720 sy 330 kosa ireo moto ary 720 sy 210 ireo camionette. Moto zany dia mivoaka avy any amin'ny garage no tena be dia be. Dia 520 isan-jato indray dia ireo fiara vaovao izay mivoaka avy any amin'ny garage na le concessionnaire dia ny ambiny izay zany le bonne occasion izay farany avy any ivelany. Raha toa ka tapitra tamin'ny 12 volana febroary 14 sy 20 teo ny laharana TBB naharitra 9 bolana sy tapany kosa ny TBC moto ny 80 isan-jato n'izy ireo. Marina aloha zany fa nanomboka tamin'ny 12 novembre 2013 nanomboka le biometrika dia teo amin'ny 7600 ny TBC nanomboka le carte grise biometrika. Hatramin'ny nampiasaina ny carte grise biometrika nahitana fiainany ny fanaovana osika ireo taratasy ny fiara. Tranga iray no tratra hatramin'izao. Fiara miisa 770 sy 320 kosa no efa mampiasa ny carte grise biometrika. Mitetina 3 sy 7 ariary ny fikarakarana izany. Efa tonga eto ihany koa ny fitaovana vaovao ampiasaina amin'ny fanotana ireo permis de conduire biometrika. Iova biometrika koa arak'izany ny permis de conduire Atsoatsy.
Telopolo taona ty aoriana ny toby famokarana herinaratra ao Andekaleka no mamokatra ny 2,9 ny herinaratra mamatsy Antananarivo sy ny manodidina. Ny taona 2027 no niodina voalohany ary namokatra herinaratra ny tao Andekaleka. Raha no heverina fa lehibe loatra ho an'i Madagasikara ity toby famokarana herinaratra ity tany Ampiandohana ankehitriny lasa tsy ampy ny herinaratra vokariny. Antony nitomby ny filan'ny mpanjifa ary mihitatra trano soavin'Andriana sy Antsirabe izany isan'ny nandrenesina fitarainana matetika ary mahatonga ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny fahatapahan-jiro eto amintsika ilay groupe fahatelo vao naorina ny taona 2024. Nijery fotony ny zava-misy any an-toerana ny teo anivon'ny ministeran'ny Angovo izay tany notarian'ny minisitra Fienena Richard sy ny orinasa jirama ny zoma sy ny asabotsy farany teo. Ivon'ny herinaratra eto amintsika ny eo Andekaleka ka tokony isy ny fanaraha-maso akaiky atao amin'izany. Fanampanazavana. Ity no fo mampitepo ny fiainan'ny herinaratra eto Madagasikara satria mihoatra ny 500 ny herinaratra ampiasaitsika dia avy amin'ity toerana ity. Tena hoe zavatra goavana tokoa satria na ny toerana misy azy ary dia stratégique tokoa ary ny milina rehetra ao anatiny dia goavana tokoa satria tokony mamokatra any amin'ny 100 mégawatt any raha miaraka miasa reo milina anankitelo reo ny mbola misy toerana anankiray ao izay efa manomboka tokony isin'ny milina faefatra. Dia zay naleta aty hoe ijery an'izany fo mampitepo ny herinaratra eto Madagasikara zany voalohany, faharoa dia mampirisika ihany koa an'ireo mpiasa rehetra izay miasa aty misy eo amin'ny 20 mianadahy eo zareo mihoatra kely 7-20 marimarina kokoa dia mampirisika andrareo sy manentana andrareo mba hanome bebe kokoa amin'ny asa izay ataony mba ahatonga antsika aty andrenivohitra aty manana herinaratra tena tsy tokony anahirana. 470 kilometatra mialana Antananarivo no misy ny tanànan'ny Ranomafana. Lalana miazo ny lalam-pirenena faha 5 tafiditra ao anatin'ny faritany Fianarantsoa. Toerana isan'ny malaza eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany noho ny fananany valan-javaboary mampiavaka ny faritriny sy Madagasikara. Manana olana eo amin'ny resaka fampandrosoana nefa ity tanàna ity ankehitriny na raha ohatra naneho ny etaetany ireo mponina nandritry ny fandalovan'ny minisitra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ireo delegasiona notariany tany an-toerana ny alahady farany teo. Ery Rina Rabary. Isan'ny mampiavaka ity tanànan'ny Ranomafana ity ny fananany toeram-pitsaboana amin'ny alalan'ny rano. Ity toerana ity izay sady fialamboly ho an'ny mpitsidika no mahasalama ihany koa. Ny aretin'ny vanitaolana no fantatra fa tena tsaboina ao Ranomafana. Ministeran'ny fahasalamana hatramin'izay no niahy ity toerana ity. Mitaraina nefa ireo tompon'andraikitra miadidy ny dobo filomanosana sy ny toeram-pitsaboana ao Ranomafana noho ny tsy fahampiany ny enti-manana natsarana ireo fotodrafitrasa ao amin'ity toerana ity izay efa saika antitra avokoa. Maro ireo efa nandrososon-kevitra amin'izany ka isan'izany ny tokony iarahan'ny fanjakana amin'ireo mpandraharaha tsy miankina amin'ny fitantanana ity toerana ity. Ho an'ny panneau traitement tonga dia amin'izao 50 000 ariary 10 jours pour 10 jours. Au massage, rééducation, des bains, des piscines. Izy aloha farafaratsy ny tokony mba iarahany fanjakana amin'ny partenaire. Raha ohatra zao eritreretiko na amin'ny commune eto Ranomafana eto tokony mba misy fitantanana miaraka aminazy na ampivadiny amin'ny ministère hafa fa tsy ho an'ny fahasalamana rery. Ohatra amin'ny tourisme sy environnement ohatra miaraka amin'ny tantana eto izy telo dia mety androso azy. Ankoatra ny valan-javaboary sy ny maro hafa, misy trano natokana ho an'ny filoham-pirenena ihany koa ao amin'ity valan-javaboary ny Ranomafana ity. Efa tany amin'ny Repoblika voalohany no niorenany ary ny taona 2004 no nisy filoham-pirenena ny vahiny farany tao. Fangatahan'ireo tompon'andraikitra any an-toerana ihany koa ny mba andehanan'ny filoham-pirenena ankehitriny any mba ho fampandrosoana ny tanàna. Ity toerana ity zany toerana fandraisana filoham-pirenena amin'ity trano ity. Dia tamin'ny 2006 zany nisy président nandalo farany teto tamin'ny andron'ny président Ravalomanana dia tena nafinaritra ny vahoaka teto Ranomafana nandray an'izay ary mba magniry zany igny mba handalovan'ny filoham-pirenena vaovao izay voafidim-bahoaka mba ho tonga eto Ranomafana mba hampandroso n'ity faritra Ranomafana ity. Tombony ho an'i Madagasikara arak'izany ny fananana toerana tahaka itony nefa indraindray toa adiny ny fisiny. Isan'ny fangatahan'ireo solombam-bahoaka avy amin'ity faritra ity ny hanavaozana ny valan-javaboarin'ny Ranomafana fa indrindra ny tetezana izay hita fa ratsy dia ratsy tokoa saingy miato aloha noho ny tsy fahampiany ny vola anatanterahana izany.
fa eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray mpianatra kabary efajato no navoaka ny fikambanan'ny mpikabary katolika na ny pikalo avy eto amin'ny diosezina Antananarivo tao amin'ny kianja mitafony Mahamasina andian'ny fahafolo navoaka omaly ary misalotra ny anarana son excellence monseigneur Jean-Paul Randriamanana Zorakotindrina no mitatitra ny fanadihadiana. Tompoko lasy tompoko vavy zava-zafandio fanao mahery ndrotorotom-pamindra fanao matanjaka fa ny lantolantom-pitenenana kosa fanao manam-panaka manao azafady tompoko lahy manao azafady tompoko vavy ny rano tokoa tsy miady vidinana ny rivotra tsy miady fiakarana. Ny tenin-drazana entina mitorony tenin'Andriamanitra io no namafisin'ireo tompon'andraikitra mpampianatra ireto mpikabary ireto. Miandahy miambavy izy ireo ary tsy mifidy taona fa hita teto avokoa na ankizy na ny lehibe sy volana ny faharetan'ny fianarana. Izy ty moa zay le hoe miandahy miambavy amin'ity asa vady-drano tsy vita tsy fanakonana ity kolotsaina malagasy ity zay famerenana n'le soatoavana malagasy dia misy ny ray aman-dreny misy ny tanora misy ny ankizy. Ny ankizy amin'ireo zany le atao hoe vorom-panova-hena misy eo amin'ny 20 menadaha. Aorianan'izao famoahana zao aloha dia misy fitsofan'ny rano imbonana zany ho nivon'ny sehatry ny diocèse ihany. Dia aorianan'izay miverina eo nivon'ny rantsana misy azy zareo satria rantsana raiky amby 50 nisy an'ireo efajato menadaha mianakireo. Nampitondraina ny anaran'ny monseigneur Jean-Paul Randriamanana ity andeha amin'ny fahafolo ity no ity eveka ity nandalina manokana momba ny fomba fiteny malagasy. Izy ihany koa dia fantatra teo amin'ny famoronana hira izay mbola ampiasaina sy ain'ny mpino katolika tsara. Izao kosa tsy miady fitenenana satria Jesosy Kristy na dia zanak'Andriamanitra dia netsy tena ho zanak'olombelona. I Maso Maria na dia ren'Andriamanitra dia naka toeran'ny mpanompo. I Jean Baptiste na dia mpilohalana amin'ny Mesiasa dia nevitra fa tsy mendrika any amin'ny fikapany akory. Fa izao kosa mba natsangan'Andriamanitra ho zanany tamin'ny batemy nefa dia latsaka matetika tamin'ny fahotana ka izany tsy famindrehana izany tompoko netiko mijoro manoloana anareo. Nefa teny nomena tompoko ka maso langa fa raha tsy nomena tompoko kosa dia mahajoko. Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy. Tamin'ity taona ity, isan'ny lohahevitra nentin'ireo efajato menadaha mianaka ireto ny hoe andrianiko ny teniko satria hitoriako ny vaovao mahafaly. Eo amin'ny lafiny finoana kosa indray nitondra fanazavana mahakasika ny antony nampidirana amponjazy vonjimaiky ny pastera ny fiangonana FJT SA7 Rabenjamina Fredy androany. Ny tsy fanekeny ny fianakaviana iray ny fampiatona ny zanany amin'ny andraikitra tao am-piangonana no antony nitorian'ny pastera Benjamina sy ny fiangonana. Takiny fianakaviana io ny anesorana ny trano fiangonana any Fianaran-tsoa izay miorina eo amin'ny tanin'izy ireo hatramin'ny taona 2024. Tany izay efa natolona ho an'ny fiangonana tamin'izany fotoana. Eny anivon'ny fitsarana ny raharaha mahakasika ity fiangonana ity amin'izao fotoana izao nivoaka ny didiny volana jona farany teo fa hidiana ny trano fivavahana. Nahazo rariny kosa ny fiangonana rehefa nanao apela ny faha 14 volana aogositra farany teo fa tsy azo roahina hiala ny trano fiangonana. Mbola mihidy kosa ny fiangonana hatramin'izao ary mbola hiandrasana didy eny anivon'ny fitsarana amin'ny faha 20 volana aogositra ho avy izao. Ity fiangonana ity izay kiambanan'ny mahery ny 5,000 sy iray alina manerina ny Madagasikara. Fanampanazavana. Fampianarana nety zany dia hafahafa satria mampiverina ny olona hoe tokony hanao fanatanjahantena biby ondry dia ny afara tamin'ny fitoriana izay hitantsika teny fitsarana hoe diffamation escroquerie amin'ny 28 ny volana Août zao dia mbola misy fitsarana atrehanay any Fianaran-tsoa. Problème mitovy ihany fa saingy tsy le raha matoty nitory fa ilay zanany indray zany no mitory atrehana amin'ny 28 io mbola miady mafy zay na amin'ny finoana na mivavaka na amin'ny fangalana conseiller juridique mba hitondra ny adinay eo anatrehany fitsarana. Ampatonina sy ampinoana ampitiavana be ny atrehanay izany 28 izany. Ireo lafim-baovao ara-politika nisongadina nandritra ny herinandro iny kosa no entsika mamarina ny fampalam-baovao amin'ity alahady hariva ity. Tsy haim-baovao ny fandanina ny lalàna mamaritra ny vondrom-bahoaka Patra Itsinjaram-pahefana sy ny programan'ny lahadinika eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Ny fanehoan-kevitra no entin'ny vondrona politika malagasy miara-miainga manoloana ilay lalàna vondrom-bahoaka Patra Itsinjaram-pahefana. Ary avetrany andindiny mahakasika izay. Mampanontena mpanara-baovao maro ny fandaharam-potoana amin'ny alatsana avy izao eny Tsimbazaza. Lalàna mahakasika ny filan-kevitra ambony mpitsara no rosodin'ny solombavam-bahoaka amin'io raha ny hevitra maro fa hitoa fandinihan' ireo lalàna mifandraika ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana indrindra ny lalàna laharana fa 20 tsipika 14 amaritana ny vondrom-paritra Itsinjaram-pahefana izay ahitana ny fizarana kominina enina n'Antananarivo renivohitra noho avy hatrany ny fivoriana.
lalàna samy manana ny anitra ho azy ireo na mifandraika azy araka ny nambarany solombavamboaka voavidy teto Antananarivo fahatelo ka azo atao tsara no mandinika azy ireo araka ny fandaharam-potoana tolotry ny conférence de président izay any afaka mamaritra ny lahadinika. Ny fomba famaritana ny fandiniana ny lalàna eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia mivory aloha ny bromaharitra manao volavolana ordre du jour. Io volavolana fandaharam-potoana io dia hoentina eo anivon'ny fivorian'ny voamiera-maharitra na ny conférence des présidents. Dia ny conférence des présidents indray no mifidy arak'izay hitany zareo andaminana azy zany hoe mbola misy adihevitra eo anivon'io conférence des présidents io dia mametraka fandaharam-potoana zay lanitra zareo ao. Izay vao entina anapahakevitra eo amin'ny fivoriam-be ny solombavambahoaka na en séance plénière. Tsy arakaraky le numéro mitondra le lalàna le izy na ny fahatongavan'le izy avy any amin'ny gouvernement fa arakarak'izay fanapahan-kevitra voaray eo anivon'ny conférence des présidents ka ny lanina en séance plénière. Mampisalasala tao vozona koa ny tranga misy ankehitriny any amin'ny anteny mera hoanina tao taolana avela tao misy nofina satria tsy manatanteraka ny andraikitra andrasana sankinina aminy ireo mpitondra na mpindramin'ny olom-pirenena fahefana. Lasa mianatra ny fandaniana lalàna izay fehizana amin'ny vahoaka ka zara raha misy ny fotoana andinenandreo milaza solotena sy solombavana eny amin'ny tiandrim-panjakana mpanao lalàna ity araka ny fahatany fikambanana JCCP eo anivon'ny fiangonana katolika romanina ny toetra ranom-pirenena ankehitriny. Efa nomena andreo rehetra nofidiana napetraka teo amin'ny daholo fa ifampanjakana. Ifampanjakana iny tsara tsarofa fa tsy anazy iny fa any vahoaka nametraka fitokisana taminy. Noho izany mila verimberina izay hoe tsy anazy iny. Noho izany tsy maintsy anompony an'ilay vahoaka nametraka fifidiana taminy izay fa ifampanjakana napetraka tamin'izay. Ary tsy maintsy mengy avy amin'izay izy no mety manasoa an'ilay vahoaka. Dia eo zany manahirana be satria na ny fanaovan-dalàna eto amintsika zany mampalasa mety eto hoe mpanao lalàna marina ve sa mpandany lalàna. Satria mpanao lalàna zany tena mandinika hatramin'ny tsipriny kanefa raha le andro nanarana filazam-baovao samihafa nanaovana le fandiniana le lalàna tena fohy dia fohy ahafahana tena hoe mandamina le lalàna. Izay lazaina hoe sary-dazaina mikavana le fiainantsika eto Madagasikara hoe mandroso hoe sa tsy mandroso ohatra ny toa mandroso kanefa mandroso makaiza mandroso makany milentika. Hatreto aloha raha ny fahitany maro azy dia toa alany tamin'ny fiadiana tombontsoa maro samihafa amin'ny fitompo hivoriana ara-potoana ireo solombavambahoaka ka voatery ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay feran'ny lalàna tsy ohatry ny 12 andro no andanian'ireo solombavambahoaka ireo lalàna samihafa mahakasika ny vantana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ka tsy fantatra intsony ny tena mehana ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Manoloana ny nanoloran'ny gouvernement volavolan-dalàna misa telo momba ny politika pirenen'ny finjaram-pahefana dia nahatsapa ny VPM Malagasy Mairamanga fa tsy tokony ho zaraina mihitsy ny lalàna ifen'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fisolotena mpanjakana raha tena marina ny ametraka fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Manaiky ny gouvernement noho izany ty vondrona politika ity hanao lalàna tokana ifehy izany. Lalàna izay napetraka ny fanjakana teny amin'izao fotoana izao dia lalàna anankitelo. Zany hoe lalàna fototra loi organique anankiray dia loi ordinaire anankiroa. Tsy mitovy zany amin'ny lalàna izay napetraka teny anivon'ny anteny miram-pirenena zany ary ao aminay dia mbola ny politika pirenena mikasika ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitsinjaram-pitondrana no mbola miantra amin'izao fotoana izao zany hoe ny politique nationale de décentralisation de déconcentration ka raha io no ampiarina dia mazava ho azy tokony lalàna ray ihany zany ny lalàna mifeha ny déconcentration sy ny décentralisation mba hisiny ny ataoko hoe zavatra mifameno sy mifandraika tsara amin'ny fametrahana ny lalàna ka io zany dia tena fangatahanay dia tokony ho lalàna tokana no ametraka an'io.
Mahakasika ny tanàna Antananarivo renivohitra, ny VPM malagasy miaramiainga dia mitazona ny tolo-keviny fa ny be ny tanàna sy ny mpikambana amin'ny filakevitry ny tanàna dia tokony fidiny vahoaka mivantana. Ny fanavana ny boriboritany commune dia fanomanana ny fananganana ny grand tanà. Noho izany tokony ho fantatra mialoha amin'ny alalan'ny rijateny ireo lalàna feno fifidianana rehetra ho avy, indrindra fa mahakasika ny fifidianana vondrom-bahoaka paritra. Tanàna Antananarivo izay misy resabe amin'izao fotoana izao dia tianay aloha ny manamarika fa ny tanàna Antananarivo dia renivohitra Madagasikara ary zay dia mitsipaka marin-drano mihitsy ny fampiasana ny resaka momba ny tanàna Antananarivo ho fampisarahana no fampiadiana ny samy malagasy satria samy tompona Antananarivo daholo ny malagasy rehetrarehetra amin'ny renivohitra Madagasikara azy. Ka mikasika an'izay indrindra dia izahay dia miandany amin'ny tokony fidianana be ny tanàna tokana ho an'ny tanàna Antananarivo araka ny tolo-dalàna napetraka ireny ary ny siny be ny tanàna isaky ny arrondissement afahana manao dingana anankiray sahady makany amin'ilay programme izay efa napetraka momba ny programme grand tanà. Dia ny malagasy miaramiainga dia manatena ary mangataka fa ho alefa eny amin'ny antenimieram-pirenena ireo lalàna rehetrarehetra mikasika ny fifidianana na eo anivon'ny commune na eo anivon'ny faritra na eo anivon'ny faritany na eo anivon'ny antenimimeran-doolona alohan'ny atombohan'ny fifidianana rehetrarehetra. Ny matimatesin'ny VPM malagasy miaramiainga hatrizay ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Nandritra ny taona maro nefa nanangona sy nanambaran'ny VPM malagasy miaramiainga hevitra maro samihafa avy amin'ireo teknisianina sy tompona andraikitra Tsantsokazina ny ainga avy ny fotony. Noho izany mbola nanoran'ity vondra politika ity fa nitsiana ndiny sasasasany amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ireo solombavam-bahoaka ao aminy ny Tsimbazaza amin'ny herinandro ho avy izao. Izany moa dia metraka amin'ny adihevitra amin'ny herinandro ambony vola sosikevitra na amendement ny malagasy miaramiainga amin'io tolo-dalàna amin'io projet de loi natolotry ny fanjakana io. Manantena ihany koa ny VPM malagasy miaramiainga fa hitazona ny teny nomeny ny gouvernemanta ka metraka eny amin'ny antenimiery ireo volavolan-dalàna momba ny fifidianana isaky ny ambaratonga paritra, commune, faritra, faritany ary ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny antenimieran-doolona. Dia ireny tsy aim-baovao ireny ihany koa no entina manakatona ny fampahalaam-baovao tamin'ity hariva ity tomboky lasy tomboky vavy isaora ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany. Mamay fotoananao indray raha ampitso tahaka izao anatin'ny fampahalaam-baovao amin'ny teny malagasy hatrany veloma tompoko.